Zaka ny mpanjaka tsy tompony tompo a. Oka ny fotsika rehetra teny sokatra tsara ho an'Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika satria mbola miteny amintsika mandrakariva izy. Zao fotoana zao dia fotoana tena tokony hitomboana bebe kokoa amin'ny fiainonan'Andriamanitra, amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra, amin'ny fanakekezana sy fanatsarana isan'andro ny fiombonana aminy. Sakafo ny fonao dia teneno Andriamanitra, ravoravo ny fanahiko, ny ato anatiko manontolo mangeta hitanao. Tonga indray ny fotoana tompo enoko anao foana. Amin'ny fotoana rehetra tsy mitsahatra ianao miteny amiko amin'ny alalan'ny mpanomponao maro samihafa. Fa ny zavatra azoko antoka amin'ireny misy zavatra azoko raisina tena teny sy feo avy aminao mamango ny foko foana. Isaky ny mandrehanao dia mahatsiaro hoe zay indray ilay antsom-pitiavana mampiorina aho misitrapony isan'andro. Mitenena tompo androany. Oka ny foko fotany ravo masaka tena azo ny teninao iorenana tsara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Miarabantsika indray androany eto ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka. Tompo Jesosy zay nifidy sy niantso anao, anotrina anao mandritra nyity taona ity. Amen. Ary ny zavatra azoko antoka, le karazan'olona hafa tian'Andriamanitra ho hita, azo vakiana manomboka androany eo amin'ny fiainanao any amin'ny fiarahamonina misy anao any. Amen. Ho tain'Andriamanitra daholo sika ny hafatanana tsara ho an'Andriamanitra, mahaza ho toerana tompo. Misy toepony Josefa anankiray zay mahafinaritra anahy tiako zaraina androany amin'le hoe toepo mifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Baiboly dia milaza hoe eo amin'ny toerana izay antsoinareo ny anarako dia eo no natonako sy hitahiko anareo. Andriamanitra manakaiky ny olona izay miantso azy. Zay ny tia Baiboly tenenina. Fa zao ilay izy. Tsy ny olona rehetra izay manana ny fanatrehan'Andriamanitra no mifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Satria rehefa miantso ianao dia mahita anao izy ary mandrehanao. Fa hafa mihitsy ilay karazan'olona atao hoe hotrony ny fanatrehana satria mifankahita aminy. Nanetsika mampifangaro ny ositra sy ny présence. Efa nizaraina teto foana zay ny onction sy ny présence na ny ositra sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Mila fantatsika tsara fa ny ositra dia fanomezan'Andriamanitra. Fa ny fanatrehana kosa dia Andriamanitra tenany. Ny azo antoka dia zao possible ianao manana ositra kanefa tsy misy présence. Fa impossible ianao manana présence kanefa tsy voaositra. Ao tsika ny ositra dia lay fanehoan'Andriamanitra ny maizy azy amin'ny fanekenao ho ampian'Andriamanitra, andray ny fanampian'Andriamanitra. Ohatrany hoe mangeta ety ianao dia nandray ny an Jesosy ao anatinao ny fanahany. Rehefa ao anatinao ny fanahany dia mihetsika io fanahy masina io manampy ianao. Rehefa mivavaka ianao ka misy tenin'Andriamanitra tianao ampiasaina. Ny ositra dia mihetsika rehefa tonga finoana ao anatinao zay lazainy teny, ianao mampiasa tenin'Andriamanitra. Fa ny assistance na ny fanotronan'Andriamanitra tsy mianga avy amin'ny fatakaranao teny azo ampiasaina, fa ianao manaiky ho ampiasainy teny. Ianao manaiky ho ampiasainy teny. Ahoana mahasamihafa an'ilay ianao mampiasa teny sy ianao ampiasainy teny? Ianao mampiasa teny, ny finoana dia avy amin'ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Velona ny finoan'ny olona anankiray ao anatiny sy ny fanantenana ao anatiny rehefa mandray fahamarinana anankiray izy. Dia ny fahamarinana iny lasa tonga finoana ao anatiny manosika azy amin'ny pahasahiana anao zavatra dia mihetsika ny onction manamarina an'izay. Ao fa ny fanotronana kosa tsy zay. Misy zavatra tsy voatery ho takatry ny finoanao satria ilay tsy hitany masona ndrenesiny sofina tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny alalanao. Fa zao ianao tafatoetra ao anaty fitsaharana miatrika ny zava-misy satria mananantoka fa miaraka aminao Andriamanitra. Ahoana miseho an'ilay izy irosy bebe kokoa amin'izay tsika. Ny olona anankiray rehefa manana ny fanatrehan'Andriamanitra sotroniny dia manatombo sy mihoatra noho ny olona rehetra. Tena miavaka ianao satria zao tsy ianao le miteny fotsiny hoe miaraka amin'Andriamanitra manana azy za miaraka aminy.
fenao tena manam-pahatsapana ho anaty tena renao mihitsy ilay izy hoe misy Andriamanitra ao anatinao ary miaraka aminy ianao zany hoe amin'izao fotoana izao ianao dia mananatoka eo amin'ny toerana misy ianao io fa tsy rery fa eo izy jery olona anankiray tsika eto anaty baiboly nanana an'izay fatakaran'izay sy ny fomba fanambaran'ny baiboly azy ny bokyny Genesis 3:30 resaka ny Josefa kely tsika Genesis 3:30 ary Jehova nomba ny Josefa dia lehilahy nambininy izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy ary Jehova nomba ny Josefa dikany hoe fombana dia fanotronana mitondra ny présence n'Andriamanitra Josefa dia ozy izy ny baiboly nambininy izy misy fandraisany amin'ny fomban'Andriamanitra ny fanambinan'Andriamanitra ary le fanambinana voalaza eto tsy hoe ambinana dia hoe be vola mpanan-karem-be mpanapaka fa zao ny fanambinana kay tsy vola tsy arena ny prospérité tsy vola sy arena zavatra tsy fananana be dehibe ny atao hoe prospérité amin'ny famaritany baiboly azy na fanambinana fa ny hoe fanambinana dia ny fananan'ny olona anankiray antoka mifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na hotronon'Andriamanitra na koa ambinon'Andriamanitra eto zany le fanambinana dia tsotra ianao misy Andriamanitra ary zay fisian'Andriamanitra zay dia nampiavaka an Josefa na samy voafonja azy dia zao ny zavatra mitranga misongadina mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra misy nananan'ny Potifara tao an-tranony ny fananan'i Josefa fanomezana avy amin'Andriamanitra zay nahatonga ny fananan'ny Potifara ho be dehibe tao an-tokantranony zay le fanambinana ny fanambinana zany dia zao le nampiavaka an Josefa amin'ny famirapiratana amin'ny fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra lay sorsana loharano nahatonga ny fiainan'ny Potifara ho voata tamin'ny lafim-piainan'iray manontolo vokatry ny fisian'i Josefa tao an-tokantranony aleloia zao ny zavatra nafinaritra be ny alalana fa olona manana fanotronana ny olona anankiray miaraka amin'ny olo io fanatrehan'Andriamanitra tia ny discernement faran'izay tsotra indrindra tonga dia afaka ianao mijoro vavolombelona ao anatinao ao amin'ny maha olona tsotranao hoe tena efa tafiditra amin'izany tontolo zany na mbola hoentina mambavaka ianao androany maraina mba ho tafiditra amin'izany fa ho azavaiko amin'ny fomba tsotra le izy ny olona tena manana fanotronana dia manana an'izao toetra zao ao anatiny le izy tena toetra ao anaty le tsy mila miteny zany manana an'izany ianao mahatsapa an'le izy ny olona hotronona sy mifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ohatra zao ny toetran'le olona halleloia manome lanja ny fanomezan'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra ilainy rehetra manome lanja ny fanomezan'Andriamanitra ho ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra ilainy rehetra eo amin'ny fiainana Josefa dia tsy nanao tsinitsinina mihitsiny ny fiasan'Andriamanitra tao aminy sy ny fanomezan'Andriamanitra zay fantany fa ambony io le beraka nitorintsika tamin'ny sabotsy jereo tsara fa nahavita Josefa nanapa-kevitry ny tsy hanota mihitsy satria nahalala izy fa ny zavatry ny tany dia mbola tsinitsinina sy bitika raha oharina amin'ny fanomezan'Andriamanitra avy any ambony sy ny fanotronan'Andriamanitra azy sainao fa matoa izy sy tratry ny fakapanahan'andro tamin'ny vadin'ny Potifara dia zao ny zavatra nitranga tao anatiny tsy nitsiriritra kely akory izy ny fananan'ny Potifara fa nitoetro matoketrany fotsiny izy tamin'izay ndraikitra nakinina taminy zany hoe tsy voasarika mihitsy ny sainina ny fony hoe nampanan-kareran'ny Potifara ny vokatry ny fisiko atao aminy fatany lanja ny fahafahany manao zavatra vokatry ny fananany an'le fahasoavana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra hitanao izy Josefa dia nanome lanja ho ambony sy mihoatra ny fanomezan'Andriamanitra azy no ny fanomezan'ny Potifara azy zavatra azy ny Potifara natao ary fantatry Josefa fa tsy avy aminy fa avy amin'Andriamanitra
na ny endry azo mpanapaka. Fa ny source nahatonga ny fiainan'ny Potifarana omby dia ilay fanomezan'Andriamanitra tao amin'ny Josefa. Dia Josefa nahalala fa ny fanomezan'Andriamanitra azy dia ambony lavitra no fanomezan'ny Potifara. Noho izany tsy teo Potifara 2 izy fa teo Joseph premier. Ny antony dia tsotra, tsy nitsiritra ny fananan'ny Potifara izy ka se soumettre ao ambany fahefany vadiny sanatria anaiky andry aminy. Proof fa tsy tao anatin'ny fitsiritana zavatry ny tany. Entina occasion tena misokatra ho an'i Joseph atonga azy azo fity mihoatra noho ny ao an-trano ny fiarahany tamin'ny ora matoy io, fa tsy voasariky tsiritra ny fanan'ny ora matoy io mihitsy izy sy Potifara mihitsy izy, fa nitoetra foana izy tao anatin'ny fatokiana hoe ny fanomezana atao anatiko dia sarobidy lavitra noho ny zavatra rehetra ilaiko eto ambonin'ny tany. Noho izany tsy herika mihitsy na iondrika fa hitraka foana hiandrandra avy any ambony satria izy loharano tsara indrindra eo amin'ny fiainako, tsy hanao izay ampalahelo azy ndao tsy kity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Amen. Amen. Sany fa matoy izy tsy tratry ny fakapanady midika fa tsisy fitsiritana na kely akory tao anatiny. Tsy nitsiritra ny fananany Potifara izy fa nitoetra mahatoky hatrany fotsiny izy tamin'izay ndraikiny. Tafatoetra io toetra io rehefa fantatry Josefa ny asarobidy ny fomban'Andriamanitra azy. Point anankiray voalohany zay. Point anankiray faharoa tena sarobidy be ny amantaranao fa tena tafatoetra ilay fanotronana. Ary eo amin'ny fiainanao fanatrehan'Andriamanitra ary mifankahita amin'ny fanatrehany ianao dia ty toetra anankiray ty. Mametraka ny fomban'Andriamanitra sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra ho ambony lavitra sy mihoatra noho ny fahafantaran'olona. Connexion amina olona. Tsy mahagaga raha toa ka niavaka Josefa satria fantany fa Andriamanitra ny momba azy. Matoa mahita fity izy, miavaka izy. Andriamanitra nanome saina azy sy fahendrena azy, na tonga azy afaka nanana hevitra sy fahendrena ampitombo ny fananan'ny Potifara tao an-tranony. Satria voalaza fa na Potifara raha tena niaiky isaky ny mijery azy hoe vokatry ny fisiany tiranga ty nanomboka nanapaka tato an-trano ny fisiany zao zavatra be dia be zao fa mbola tsy teo izy mbola tsy ohatr'izao dikan'izay ambin'Andriamanitra Josefa tsy anazy dao ilay zavatra rehetrarehetra. Vokatry ny présenceny dia misy fahavokarana be dia be mitranga fotsiny eo amin'ny tontolo misy manodidina azy. Mitondra fanotronana izy. Nao antsika hijery kely zavatra anankiray. Inona ary ny fanoharana azontsika andraisana zavatra androany mba ahatonga antsika rehetra mianakavy eto tena hisokatra tsara ny visiontsika hoe marina zany zavatra lazain'ny pasteur zany. Nomeritoko 720. Andiny fa 120, dinganina amin'ny 720, dia dinganina amin'ny 520. Ary Moïse niteny tamin'ny zanak'Israely ka ny lohan'ny firenena dia samy nanatitra tena iray avy teo aminy araka ny fianakaviany dia tena 12 ary ny teny Arona dia teo afovoan'ireo tena ireo. Dia napetraky Mosesy teo anatrehany Jehova dia tao amin'ny trano lain'ny vavolombelona ireo teny ireo. Ary noho ny apitsy dia niditra tao amin'ny trano lain'ny vavolombelona Mosesy ary indro fa nitsimoka ny teny Arona izay ho an'ny taranaki Levy dia nanaroka sy namonoka namoa Migdala. Dia nentin'ny Mosesy nivoaka hiala eo anatrehany Jehova ny tena rehetra eo amin'ny zanak'Israely rehetra dia nijery izy ka samy nandray ny teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy avereny ny teny Arona eo anoloan'ny vavolombelona ho tehiriziny ho famantarana ho an'ny mpiodina ka dia atsahatrao hiala amiko ny fimonomononany mba tsy ho faty izy. Ny 720 ny teny Arona dia nanaroka sy namony ka namoa Migdala kanefa tsy mifandray tamin'ny tany. Ndao amin'izay na tsisy connexion olo-patatra raha tsy problème. Satria rehefa mifikitra amin'ny fanotronana ianao dia zao tsy ny lojika ny tany no mitondra anao. Hitanareo ilay tena efa nesorina ny odiny voalasa tena ny fokazo no atao tena fa tsy kazo. Ao tsara tsika matoa tena iny azo itena nefa maina sy makina fa tsy lena akory. Mavesatra izy dia lasa tsy tena intsony fa laza izy indray no entina. Ndasa aloha tena ny lojika ny tena mihitsy ny lazaiko. Tena efa maina no entina tao an-trano. Raha voatsaramaso ary napetraka eo tsy mitsimoka satria miandro ny condition any tany mando izy sy masaka vao manomboka manome an'ilay
mamoaka ny ravina miafina ao anatiny na ny vo miafina ao anatiny. Noho izany teto ny zavatra mitranga dia zao, io teny arona io dia nanaraka sy namonika namoa migdala kanefa tsy mifandray tamin'ny tany. Tanareo tsy mifandray tamin'ny tany. Zao no izy. Teto no nahitako fa ny fanotron'Andriamanitra dia mitondra vokatra miavaka tsy misy ifandraisany amin'ny fahendren'ny tany. Tena maina efa vovovofo tsy misy odiny. Efa ela ny tafasaraka tamin'ny tany tsy misy nanondraka. Manjary mamoa sy mamokatra tsara mamololona eo fanatrehan'Andriamanitra rehefa nodroniny. Nilenao ry Josefa tsy fity avy amin'ny Potifara sy ny vadiny ka tonga nao lavo satria voagejany filany tany sy ny fanahina fa mila mifankahita amin'ny présence ianao mandroso bebe kokoa anaty fanotronana fa rehefa tena natsipinao eo amin'ny fanatrehana mombanao ray manontolo nahazo maina ara-mamololona azo antoka amin'ny fiovahanao. Hitanareo ilay izy, ilay tena tsy mila mifandray amin'ny tany, tsy ny connexion anananao matanjaka be eto ambonin'ny tany ny ampisongadina anao. Satria ny tany tsy maintsy mbola endrandra ny lanitra. Mila mifandray ianao amin'ny présence, ny connexion anao amin'ny présence na amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia midika fanotronana. Jereo fa sady velona ny naniry ny vokatra ny namovo nefa tsy mifandray tamin'ny tany. Nodingan'Andriamanitra hoe tsy maintsy tondrahana, asiana zezika, miandry fito volana. Nodingan'Andriamanitra. Ndray alina montsy tonga dia vita ny procès tokony andrasana mambolana na mataona. Ndray alina. Zany hoe ny vitesin'Andriamanitra dia mifanekenao hitoetra eo amin'ny fanatrehany. Misy zavatra dingan'Andriamanitra, ioaran'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra izay eritreretin'ny sainao fa tafavoakanao, ny fanananao antoka tena hoe entoraka eo amin'ny fanatrehana. Raha tena maina aza tonga namololona manana antoka fa mihoatra noho ny tena ny fiainanao. Zany hoe tokony tsy haiko tsy azo. Halleluja, misy zavatra ao anatin'izany, misy zavatra tokony hoe, misy zavatra hitanareo ilay fahaizana mamotsitra, ianao mamotsitra. Za mamotsitra ny fiainako ho an'Andriamanitra. Misy raisonnement indraindray efa napetraky ny fiaina sy ny fitaizana hoe raha ohatra ka tsy atao any amin'ny tany maina, asiana zezika, tondrahana rano, kolokoloana ny hazo anankiray dia tsy tsimoka, tsy engeza, tsy hamokatra. Lojika zany. Zany ny ankanesanao any akatso manao science naturelle. Koviatsika. Dia zao, iny sainy iny matetika rehefa tena tonga amin'ny sekoly ny finoana ianao ka manokatra ny masonao hoe alalan'Andriamanitra amin'Andriamanitra omniscient azy. Amen. Andriamanitra mpamorona azy créateur. Andriamanitra mpiay azy. Dia zao, ny zavatra mitrangany Andriamanitra tsy nila ny connecta tamin'ny tany fa na ny tany raha tsy tonga saina raha tsy niteny izy misy zavatra ao anatinao. Fa niteny fotsiny Andriamanitra misy azo dia mivoaka avy ao anatin'ny tany. Taitra ilay tany hoe nisy azo tato anatiko tato. Noho izany Andriamanitra tsy Andriamanitra ny saina, tsy ny zavatra rehetra no azonao feperana sy eritreretina amin'io kokokely eran'ny baolio. Misy zavatra voafetra, mahavoafetran'io. Fa eo amin'ilay tontolo mahavoafetran'io, ny solution fanatrehan'Andriamanitra. Na tena maina aza napetraka tao ny arona, ozy Andriamanitra toerao ny teny arona napetraka tao. Sa mipetraka tao daholo, le tena maina iny lasa namololona, lasa navokatra, nisy raviny, nisy fleurany, nisy vony amigdala, azo notazana, azo nampiasaina. Toy izy Andriamanitra hoe avoakely mba ho vavolombelona amin'izay. Ozy hitanareo, Andriamanitra tiany mba ho hitan'ny rehetra ny vavolombelona ny zavatra ataony. Zay no mahatonga anao mila mizara ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fijona vavolombelona satria Andriamanitra nanao an'ilay izy. Tsy hoe nanantona Mosesy dia namona natery Mosesy, tsisy Mosesy niditra ao anatin'ilay izy, fa natrehan'Andriamanitra nanova an'ilay izy. Dia Andriamanitra no miteny hoe mijoroa vavolombelona fa tsy olona. Satria tsy natao écran hitarafan'olona ny vavolombelona fa hifankahitan'olona amin'Andriamanitra tsy marety eka ao n'Andriamanitra. Hitanareo, ny vavolombelona, rehefa ianao no mizara vavolombelona, fizako efa ampianarana pasteur Jaomaly. Ny fijona vavolombelona, tsy vavolombelona hoe hitarafana fa misy olona ampiasain'Andriamanitra. Fa ny fijoroana vavolombelona dia tokony ho amin'ny tanjona hifankahitan'ny olona anankiray amin'Andriamanitra tena hoe Andriamanitra ny eo ambadika izany. Tompo, ny olona zany raha voafy maheno anao tsy hoe akory tonga dia nantonanao ianao kosa aloha miavaka te hafana dedadedaka eo.
ny vavolombelona tsy fizarana hoe ianao ny tena stara satria nen'Andriamanitra mety noho ny hafa na le pastera ny tena rôla satria nampiasain'Andriamanitra tamin'ny ongisoma kely fa vavolombelona tokony hampiraikitra ny fon'ny olona zay meno anao hifankahita amin'ilay Andriamanitra ankasika anao. Rehefa vitanao zay eo amin'ny fijona vavolombelona mahazo fankasitrana amin'Andriamanitra ianao. Tsy misy zavatra tokony hoeratena hoe zao hitanareo le matomboka le zay zany mahatonga ny olona hoe ahoana tsara enona aloha inona le vavolombelona zarainao tandalanatana pastery zany de le voankasihana de sitrany. Tsy zay mijoronao ery satria ny olona eno anao eo tsy olona andeha anantona amin'ny pastery indray rehefa rava fivonena satria le kasika pastery hitanareo tafiditra pastery sy ny kasika fa tsy libra le olona eo amin'Andriamanitra. Tamin'ny confinement nga nisy kasika tsy kasika nisy fa kasibosy mibetsaka ao ve tsika mandrosoa ianao ao anatina fatakarana anankiray fa nilanja metrahana ny fanatrehany ny fanatrehany rery eo amin'ny fiainanao ohatry ny tena misy fotoana tsy maintsy hamakivakiana ny fiainana ianao rery. Misy fotoana tao an-trano somary nandalo koakoaka kely zay tao an-tranonay koakoaka dia nahavariana andanareo aloha mitokana rika. Mba azonareo ve zany? Inona moa ny obolantsika malagasy? Rehefa matahotra ianao dia lasotry ny renao zany hoe le olo tianao sakaizanao io foana mibizibizoanao eo lasa misitaka kely ery ianao. Ny antony dia tsotra ao anatin'le izy misy zavatra tiako tonga ao anatin'ny fonao. Tsy misy le izy hoe ianona ny ratsy na ianona ny tsy tanteraka na izany le izy tsy voatery ho fankalana koa mety ho fitiavana ohatra mama nikohaka dia tsy tiany ao anana dia andany ianao makary ohatra. Mianao tsara ve ianareo fa zao na fitiavana le izy na tahotra le izy dia tiako ho fantatro fotsiny ty fahamarinana anankiray ty eo amin'ny fotoana mahavoafetra ny olombelona dia misy lalana eo amin'ny fiainana tsy maintsy andehananao tsy rahanao amin'ny olona fa tsy maintsy ianao rery sy Andriamanitra. Ny fotoana ilana eo tantany koa ny ohatra zany na ny olona faran'izay kaiky ianao aza raha tsy ilaozana dia andaonao efa averiko foana zany. Noho izany ny fanatrehan'Andriamanitra aza maivanina fa ny zavatra tena ilainao eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Izy ny teo talohany fisianao teto ambony tany tsy nisy ianao ratsy izy tonga teto an-tany ianao miaraka aminao izy miala eto an-tany ianao resy izy koa. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy ombonana amin'ny olona zany. Zany mahatonga anay ny irahana tsy hametraka ny présence anay na pasteur aza hoe zay koa zavatra ao anatin'ny fampiasan'Andriamanitra anay fa mandray valim-pitinay zay raha vitanay ny manolotra anareo amin'le olona anankiray sady izy ny niady anareo izy ny maty anareo Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka avy any Nazareta. Amen. Izy ny tomponareo. Amen. Ny fanotronany zao androany maraina vokatry ny fanotronany raha vitanao ny manolotra ny fiainanao zay ny mahatonga lizy zay mahatonga ny olona indraindray rehefa tsy eo pastera dia matahotra pastera fotsiny raha vao tsy eo pastera dia varalila dôla ary pastera ary tsy eoko dia rehefa tsy eo ny pastera iverina fanaony izy ohatra Mosesy tany an-tendrombohitra ihany dia iverina fanaony zanak'Israely. Fa raha ohatra ka miray amin'Andriamanitra nareo naiza naiza misy ianareo dia fantatrareo hoe zao mibisiba ny fiainana mila mitandrina satria nahoana zasy Andriamanitra rery ka iny eto amin'ity fiainana ity ny omegako ny fiafarako tsy maintsy Andriamanitra rery. Noho izany manana compte rendu na compte à rendre amin'Andriamanitra ako fa tsy amin'ny olona. Noho izany hiezaka isan'andro isan'andro anao izay mapety ny ato anatiko ara-piombonina amin'Andriamanitra fa raha tehany arona azy tsy nandalo tany tsy nitondrahana nitsemoka namoaka vonina migdala azoko antoka fa raha ny fiainako manokana koa ataoko entoraka tanteraka eo ampelantanany ny fahavokaran'izany tsy ampahory amokatra tsara foana amin'ny fiainako iseho amin'ny fiainako ny voninahitr'Andriamanitra tsy ho raraka mandrakizay satria tokoko ny fanatrehany. Amen. Halleluja. Tsy mila mifandray amin'ny tany tsika tsy mila connexion eto tany lanitra fotsiny hatsarao fa rehefa tsara rehefa mifandray amin'ny lanitra ianao raha misy rano avy any ambanin'ny tany adina ianao mbola mila mangady fa ny rano avy any an-danitra tataza-potsiny. Zavatra tiako tonga ao anatin'ny sainao rehefa lanitra ny resahana amoraina ny zavatra rehetra. Raha maina ny tany ianao mangady mbola tsemboka be any mety 3 metatra vao hisy rano
fa rehefa tonga fahavaratra ary mahavariana fa ny avy eny an-danitra rotsakorana mety ataontsika hoe ray volana fotsiny dia efa ampy mandritry ny taona dia gaga ianao fa maninona ny kely ny avy eny an-danitra tonga dia efa mahavita ny tany maritra be satria ny fanomezana avy any ambony dia tsara lavitra no ny fiadiana ho eto ambony tany hiady izay tokony anao. Mahafantatra ianao hoe raha kadinao no hitondranao ny fiainanao dia ho maty ny fahiaraneny ahihatra eny ianao fa mbola tsy ho tafavoaka tsy haina mpiadanana akory satria ny fahasambaran'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany. Manaiky vetsika raha ohatra ka ny abetsahany zavatra ananany no mitondra fiadanana ny any amin'ny firena mandroso ny olona faran'izay tena hoe miadana indrindra fa nefa ny any amin'izao amin'ny statistika rehefa kaiky farany taona mibetsaka mamono tena indrindra satria loza amin'ny fiadanana namanana ny zavatra rehetra azy. Noho izany raha venao manao effort be renao mihitsy ny marary ny amohanao ninina fa rehefa ianao ny tena hoe miombona amin'Andriamanitra be dia renao ianao hoe free tsy voagejany tany zany satria connecté amin'ny lanitra. Tsy hanoto zany ianao tsy zavatra azo ny devoly amin'ny lina amin'ny fiainanao zany hoe sao dia zao ka zao ny efa ranan'io fa tonga dia mandeha mifatokina fotsiny eny ianao dia misitraka ny fahatsaran'Andriamanitra. Misy zavatra tsy voatery ao anatin'ny kajinao fa ny kajin'Andriamanitra no misainanao. Tena za tsy hijoro vavolombelona fa lao an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Halleluja. Fa misy zavatra nenao ohatra tsy ampozinao zany ny olona mitazana anao raha tsy zao ve dia tsy zao raha tsy zao ve fa ny olona rehefa mahita fity amin'Andriamanitra ka hotronony ny fampahitana fity hitondran'Andriamanitra anao dia hoentiny any amin'ny effortnao 10 taona ho avy nomen'Andriamanitra anao ny ray andro. Aza fatra-pitoko loatra amin'ny zavatra vitanao hoe zao ny zavatra azoko atao ty ny zavatra azoko sainina rehefa tsy eto any dia tsy eto zany ferany sandrinao ianao ny dikan'izay voaozona zay olona mahatoky olona ny ianao raha mahatoky tena zany dia voaozona zay olona mahatoky olona sy manao nofo sandriny ka miala amin'Andriamanitra ny fony aonla miala amin'Andriamanitra ny fony ianao te antehitra amin'ny effortnao sy ny herinao sy ny sainao ohatra hoe tsisy nininona tsony raha tsy eo ianao tsy zay le izy fa voatany olona zay matoky an' Jehovah ny fatokinao rehefa amin'Andriamanitra dia zao misokatra amin'Andriamanitra ny sainao ny fonao ny fiankinanao ny fijoroanao ny programanao zay maizy ianao ao vetsika satsy ao ry avako malalako isany ny connexion an-tany tsy mampaninana na tsy mahafantatra olona anankiray ary ianao zay mpanan-karem-be sy manana ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity tsy maninona na tsy mahafantatra nizaniza izy ianao na olona ray azy tsy maninona fa zao aza vela diso tsy halalan'Andriamanitra ianao mentora eo fanatreny tena ataovy zay fomba hifandraisanareo mianaka tsara fa na tena maina azy na milolona rehefa tratra ny fanatrehan'Andriamanitra tsara rehefa connecté amin'Andriamanitra tsara no dingan'Andriamanitra hoe tsy maintsy tondrahana le tena siana zezika miandry fito volana na herintaona fa tonga dia ny ray alina monja dia vita ny tokony amataona be dibe. Ny vitesin'Andriamanitra dia asehon'Andriamanitra ny fiainan'ny olona zay maharaka an'Andriamanitra. Ny ilaina manatsara connexion amin'Andriamanitra. Aza fatra-pandeha amin'ny fisainana mety voafetra loatra ny lojika sy kajy ny tany voafetra fa ohatr'izay mihitsy ny teny mila tondrahana na tena maina koa aza tondranao dia lakoro tsara tare fotsiny izy fa ale izy mihitsy ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy ny mamelona sy mitondra fiainana ary mahatateraka ny sitra. Josefa natakatra ny asarobidiny connexion io dia jereo ny avaka izy ozy ny Genesis 3:32 hoe satria nomba azy Andriamanitra dia nambininy izy. Josefa tsy Egyptianina kanefa nanapaka atao amin'ny tranon'ny Egyptianina satria nambininy izy. Ozy izy ny Baiboly jereo ny Genesis 3:30 koa jereo rehefa mbola vokatry ny fomban'Andriamanitra daholo ihany le izy 3:30 fanotronana le izy. Nefa Jehovah nomba ny Josefa sy namindra fo taminy ka napahita fity azy teo masony mpitandrina ny tranomaizina mbola io indray le fombana zany hoe ny fampahitana fity sy ny famindram-po dia samy vokatra hoentin'ny fanotronana daholo ao tsika rehefa notronana tamin'ny pombana
I Joseph dia jereo Baiboly rehefa teo amin'ny fomban'Andriamanitra dia nahita fitizy ka ny fanambinana tsy endrika ivelany fa Andriamanitra manohana amin'ny fanotronany. Ny fanambinana tsy endrika ivelany fa Andriamanitra manohana. Amen. Amin'ny fanotronany. Rehefa teo amin'ny Joseph ny fomban'Andriamanitra na ny fanotronan'Andriamanitra dia nahita fity tamin'ny mpanapaka ny fonjy izy. Ny toerana fotsiny samihafa fa na any an-tranon'ny Potifara io na any am-ponjy io le fanambinana avy ao amin'ny fomban'Andriamanitra manokatra fampahitana fity sy famindrapo ary tongazana pahendrena mihoatra noho ny rehetra. Alleluia. Afa ny hafa manodidina azy mitaratra ny présencen'Andriamanitra amin'ny alalany. Hitanareo misy olona eto ambonin'ny tany. Vao hitanao teatrino hoe indray. Fa misy olona eto ambonin'ny tany rehefa tsy hitanao elaela dia hoe aizary izy. Manana an'izany daolina reo amin'izay misy anareo fa zany jerena be eto. Resaka ny antsika tena famarinana le izy. Azonareo tiako tenenina. Ka Joseph le olona inégligeable. Tsy azonao négligena ny présence. Rehefa présence tena hainao mihitsy misy poids. Mavesatra be poids ny Joseph. Tsy noho izy fa notron'Andriamanitra izy. Rehefa jerena nefa tsy hoe olona mampatahotra mila audience be zany fa olona faran'izay malemy fanahy. Fa zao enjana be le présence satria le fanambinana tsy miankina hoe patron be ve izy. Fa zao tsy afaky ny tsy hanapaka izy satria misy zavatra tsy maintsy atapidalaka leny manatsaina fa ilana ny fanampian'ny olona manam-pahendrena. Tsy mare tehaka ho an'Andriamanitra. Alleluia. Fantatrao betsaka manam-pahalalana eto ambonin'ny tany fa vitsy manam-pahendrena. Fa ny danger faran'izay ratsy indrindra raha ny olona anankiray manam-pahalalana be nefa adala. Ny adala manko tsy hoe verisaina hondrakondrafana. Ny adala tsy misy. Fa ny adala tsy ilay mpandroaka fako ireny fa ny olona mafotsy mety mankataon'Andriamanitra ny atao hoe adala amin'ny fony. Noho izany ny adala tsy misy fa ny hondrakondrafana mibetsaka. Misy olona miteny rehefa mitory teny ohatr'izao dia miteny izy hoe pastera tena masika rehefa mitory. Entitra tompoko. Zay angamba ny andikatsika azy entitra satria le fantsiana raha voalakolaka tsy tonga any amin'izay tokony hanipahazana azy. Ka ty resaka ty atsipy ny tady ny tandroko ny omby, atsipy ny teny ny ampony mahalala. Ny fonao mandray fa tsy ny sofinao raha tokony ho izy. Aza velana fotoana ny sofinao le teny mivantambantana. Fa zay aloha nanaovan'Andriamanitra, ianao teo eto. Ndalo ideka mafy an'Andriamanitra. Kanefa na izany na tsy zany azy fakaditsika. Satria no rehefa tsy hoe mandohalika ho anao ako. Amen. Misy fotoana no mandalo ny lohasaloko ny fahafatesana zany tsy hitanao zay iainana. Fa ina zany zavatra mitrango zany. Fa zao voafeny le présence le izy. Antan'olona anankiray aminareo na roa. Firy amintsika ny nahatsapa fa lohan'ny atory ianao tsy falifaly be mihitsy rehefa hoe tena fa te atory be. Misy fafinaretana zay rehefa tena eo akatoky le tena atory iny ianao dia enonao mihitsy ny hoe aza elingelenina tsony nefa andeha ka hiala sasany. Misy fafinaretana zay miditra rehefa tena andeha alohan'le atory iny ianao. Atsakany hoe ny tanan'izay mba manana an'izay ny olona. Ary totsika rehetra. Nefa le torimaso tsy atsiaro teny ianao rehefa avy eo. Aloko ny fahafatesana ny fiantsoana azy. Zay no mahatonga ny olona maty eo amin'ny tompo tsy antsoina hoe maty fa mody mandry. Alleluia. Ohatra manonofy ianao mandritra ny alina iny dia zao lazain'i Jesosy. Ny olona anankiray mandra-piveriny tena izy mivantana ny teny an'ity nanomboka tamin'ny 2 arivo taona lasa mandra-pahatonga fotoana ivereneny amin'ny ramalanitra ohatry ny ray alina monja. Mitovy daholo le fotoana zany. Na ny matomaly ny fomaraina zany na ny mato 2 arivo taona lasa forapitso miverina izy mitovy ohatry ny ray alina ihany. Ny dikan'izany zany ny pasagenao eto ambony tany tsy mandrakizay. Vetivety family ianao miorina tsara mifankahafantatra amin'ny antopisiana hoe aninina eto ahako. Tsika tsy orina eto fa tsika mandalo eto. Fa mandinika eo ianao mamaky boky ny apokalipsy Jaona ny teny ary ny tany vaovao isy tany vaovao sy lanitra vaovao ary ny ranomasina dia tsisy. Zany ianao zany raha ohatra ka mbola mipetraka eo amina planety misy ranomasina tany tranainy ny ipetrahanao zany renana fo fa ho ravy io.
Zay ny antony mahatonga fon'ny olona mavesatra be magaga raha tianao ny fanjakan'Andriamanitra isan'vesy tenao ny fanjakana satria tia-pandroso hamonjy fiainam-panahy ianao dikany tsy tokony ho mafy be aminao ny hoe andao raha vao resaka zavatra famonjam-panahy ianao ny tokony voalohany zay ny profanambarana fa tian'Andriamanitra ianao fa ny olona te hifototra eto satria metrehitra izy tsy tena mino loatra izy ny fianoriana ny fahafatesana fa za tompoko mijoro eto mba tsy hanananareo tsiny fa tena hijoro vavolombelona fa taoriny fotoana nakan'i Jesosy anahy fa tsy ho fa naveriny ahako dia miaina oatra anazy ao ihany miala amin'ny vatako oatra zao ihany ary za tany nefa tamin'izany zay vady vao mivady kelikely sarona ny zanak'ilay matoy Sara zany mbola teo tamin'izay fa izy menada mbola taty aoriana zany hoe raha ohatra ka tsy miverina zany tsisy izy menada fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia naveriny tompo rehefa tezitra be mihitsiny hoe fa maninona ry any naveriny eto adiniko ny fitiavako ny zanako kely sy mivadiko noho izany zay manakaiky an'i Jesosy dia manadino an'izay faran'izay tiany indrindra noho za zany tehiteny aminao amboariny mandrakizay anao fa raha vao miala eto an-tany anao manadino nizaniza satria ny fitiavan'Andriamanitra suprême zay ny mahatonga antsika mila manamboatra ny fotsika dia ny eto an-tany hifandray fosy fitiavana amin'Andriamanitra ozy izy Jesosy na isy maty azany ozy izy ho averiny dia tsy ny olona fa za tena mijoro vavolombelona miprofo fa naverina ako mba mino aoriny ty fiainany ty tsisy ninina azonao ray sy nadinona daholo ny zavatra rehetra ary nahoarina ny fahatsaran'ny tany lanitra tena tsisy idirana mihitsiny ny any an-danitra tena fafinarire tena eninao mihitsiny hoe tonga dia tsisy ohatrany hoe na maivaniny ianao tsisy vesatra voatonga eto ianao tonga dia enao misy poids zany miaraka amin'ny mitotonao anaty vatana ary tsy petit poids fa gros poids mihitsy ao ventsika dikan'izay ty tany ty tsy azo ametrahana foty mengavy ianao omany ny mandrakizay ianao omany le izy ahoana ny fomba ny manako ny mandrakizay ako voalohany indrindra manome lanja ny fanampian'Andriamanitra nomeny ahy ny fanahiny nomeny ahy ny teniny nomeny ahy ny présenceny mifankahita ny fanotronany aza manao adaladala ka eto an-tany hiaina amin'ny fahafinaretany ty fitany devoly amin'ny zavatry ny tany fitany devoly amin'ny zavatry ny tany andainga angalatra tsy loky amitaka anao tsy mety nefa ianao anatena fiainana mandrakizay orinan'le izy ny olona rehefa maloto eritreritra midika le fieritreretana maloto midika fa maloto fiainana koa tsy ny olona rehetra no eritreritra manana fieritreretana madio mba hitehirizana amin'ny finoanao ohatra mandram-piaranao eto ambony tany fieritreretana madio tehirizo Paoly ny teny an'izay mitahiry ny finoana izy ny fieritreretana tsara ary za nanompo an'Andriamanitra ozy Paoly tamin'ny fieritreretana tsara rehefa tsara ny fieritreretanao sy ny ao anatin'ny fonao tsara ny rezultat azotazany eo amin'ny fiainanao asa manao adaladala mifankahita amin'ny fanatrena zany mahatonga ny Josefy reny nombany satria nomeny lanja ny fomba an'Andriamanitra azy tsy latsaka izy tao anatina fakapanahy satria tsy nitsiritra fanana amin'ny Potifara na dia izy aza ny source nampahitan'Andriamanitra an'izany teo amin'ny fiainan'ny Potifara ka natonga amin'ny Potifara tsy nahafoy azy tsotra aminareo fa hita vadiny eny tsy fahafoizan'ny Potifara ny Josefy ary navadin'ny Potifara nahita hoe ny présence an'i Josefy tena enjana dia zay natonga azy ny vehivavy moa ohatr'izay alao fa tsy foky io fa sao dia lasy ao dia izy nieritreritra hoe ny fiazonana ny Potifara Josefy faran'izay kaiky indrindra dia miara-matory aminy fozy izy Josefy nitsikitsiky tsy atakaliko ny fahasoavan'Andriamanitra zany ty halleloja Andriamanitra niaraka tamiko ohatrany amin'ny tranony raiky tany Kanana Andriamanitra nomba tonga teto tsy nampahita fitia fantatry Josefy fa tsy maintsy hisandratra izy satria nahoana tsy olokolopôly izy fa mitondra beraka halleloja tadiova ny prophétie na ny bénédiction bonne parole azonao ampiasaina ary mihetsika ao anatin'ny onction fa ny beraka présence ihany présence n'Andriamanitra mitondra an'le beraka satria izy nahazo tsodrano vao tonga tao anatin'le tsodrano reny mihitsy ny hoe misy zavatra ao anatiny nampahitan'Andriamanitra azy ary nahavariana tsy nila nitsodrano azy ohatra nitsofany Esaony Isaka ny Jakoba fa tonga dia vision nampahitan'Andriamanitra azy hoe any aminao le beraka dia iny le fanomezana prophétique le kanjo maro loko iny toy ny arc-en-ciel Noa anehoana fa any aminy le fanekena sy le alliance halleloja voatsapa misy kody zany tsy voatery hoe tenenina
fa mandeha ho azy fo tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Dia hita amin'ny Josefa hoe za mitondra zavatra. Ianao ne reto tsy olona ordinaire fa maninona ianao any amin'ny birao mbola latsaka ao anaty kolikoly, maninona ianao any amin'izay toerana andehananao mbola manao fanao jentilisa, mitondra zavatra ianao mijoro zay Joséphine sy Josefa mijoro. Fa raha ianao no mijoro any amin'izay toerana misy ianao, teteny aminao n'ity famarinana ity, le Andriamanitra nomba ny Josefa tsy lavitra anao tsy eo akaikinao. Ary zao hiavaka ianao, tsy toerana ny amaritra n'ilay fanambinana fa natany amponja azy Josefa, jereo ny zavatra nitranga fa nahita fitindra izy. Ny antony fampahita fity zay le fanambinana nomba azy, nahita fity sy nahita ny famindrapon'Andriamanitra. Eo zao Baiboly, teo amin'ny Josefa ny fomban'Andriamanitra, teo zao Baiboly hoe nahita fity izy namindran'Andriamanitra fo izy. Ka ny fanambinana dia endrika tsy ivelany fa Andriamanitra manohana amin'ny fanotronany. Rehefa teo amin'ny Josefa ny fomban'Andriamanitra dia nahita fity izy tamin'ny mpanapaka ny fonja indray. Mba eritreretony nanendrika indrena azy niditra tany amponja hoe naka mivady amin'ny Potifara, dia le lehibe amin'ny fonja ve zany tsy tonga dia hoe ary amin'ny kriminel ary efa tsy mety satria natonga anao taty mpangalabadin'olona, mety sorena be satria lehibe tao any Potifara. Fa zao hozy izy le mpanapaka ny fonja vao nijery anazy, tsy possible raha olona loatra zao no manao an'izany. Ny olona raha te hisy fampahita-pity tsy confession hoe mahita fity amin'ny anarana Jesosy, mpandangy velona be izy amin'io. Mahita fity amin'ny anarana confession, tenena amin'ny confession daholo. Ny fahita-pity tsy confession fa position. Mila ianao mipetraka amin'ny toeran'ny olona, mendrika ahita fity amin'Andriamanitra. Misy zavatra azononao fa fanomezana efa nomen'Andriamanitra. Misy zavatra tokony ho azononao. Zany mahatonga ny apôstôly Paoly milaza azono ny famonjena. Tsy fanamasina miazona famonjena fa ianao azonoko ny famonjeko. Fanamasina manampy ianao rehefa hitany ianao fa tafatoetra tsara amin'ilay toerana, manaiky toetra amin'ilay toerana nametrahany ianao. Amen na sa tsy amen? Raha toy ianao te sitraka fampahitana fity sy famindram-po dia mila mandroso ianao isan'ny olona manaiky otron'Andriamanitra. Ndao tsika hijery ny ten'Andriamanitra tamin'ny Moïse mikasika momba ity fanotrona sy fanatrehan'Andriamanitra ity ihany. Manodidina izay mazava ho azy moa ny lesitsika androany maraina. Exodus 3:7, ny 7:10 ka hatramin'ny 7:11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ko ankehitriny raha nahita fity eo masonao ary ahy dia ampahafantaro any lalanao, halalako anao. Mba hitako fity eo masonao ary very fa olonao nety fireneny ity. Inona namalin'Andriamanitra azy 7:11, ny tavako no andeha, na ny présansako no andeha dia nomenao fitsarana. Zay fotsiny. Isaka no teny Mosesy hoe menao fitsarana Andriamanitra. Dia iza no niteny taminy hoe iza koa le anankiray nilaza fa menao fitsarana makanesa ty amiko. Teto zanak'Israely, teto misokatra ho an'ny rehetra na jentilisa na grika. Makanesa ty amiko ianareo rehetra. Za menareo fitsarana. Misy valeur ny fanatrehany sy ny fanotronany ao anatin'ny vavaka Mosesy io. Ary jereo tsara ny 7:11 fa ozy Andriamanitra namaly Mosesy hoe ny valo ny fangatahanao, zay fangatanao rehetrarehetra zay dia zao ny alalanao fa eo aminao dia zao mitondra fitsarana sy fiadanana ianao. Hoy ny tompo tamin'ny Mosesy amin'ny 7:11, ny fanatrehako eo amin'ny fiainanao. Ary zay fanatrehako zay hiantoka fitsarana na fiadanana n'aiza n'aiza misy ianao. Teny Andriamanitra eto hoe ny fanatrehako dia mihoatra lavitra noho ny fahatsiloanao sy ny fitaizana azonao mitambatra. Ny fanatrehako miaraka aminao ny vokany dia zao misy fiadanana miboiboika ao anatinao. Zay ny anananao mari-pamantarana fahatelo hoe eo aminao ny fanotronako. Zareo amin'izany fa ny ilainao dia fiadanana noho ny zavatra hafa rehetra. Natonga anao tsy mahita tory, miasa saina, mila fiadanana. Dia hozy izy Davida mpanjaka Salamo 7:20 Jehovah ny mpiandry ahy, tsy manan-java mahoro. Mahagaga. Tsy manan-java mahoro izy nefa firenena nohatra azy. Fotsy tsy manan-java mahoro mifankahita amin'ilay fiadanana izy satria otronina. Tsy ny circonstance sy ny fanoherana no tonga ny vava ny teny hoe mijalotra. Le fahatsapana mihitsy ny novaina
ahita fitsaharana sy fiadanana ao anaty fanoherana tsy marety kavan'Andriamanitra. Halleloia. Ka ny ataon'ny présence rehefa notona anao izy dia mifankahita ny fiadanana ianao. Zay zany mari-pamantarana anankiray reto. Jaona 9:29. Inona kaina tonga an' Jesosy tena hoe sura be mihitsy nisy teo amin'ny fiainany. Fankahita amin'ny fanotronana izy. Fanotronany ray. Ary izay naniraka dia eto amiko izy. Tsy mandao ahorery zany mihitsy izy satria za manao izay sitrany mandrakariva. Rehefa ataoko fotsiny izay sitrany dia tsisy mifanary zany zay. Miangavy ianao io ny sekren'i Jesosy. Tsy nahatsiaro tena ho irery izy. Mifankahita amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana izy. Notronona foana izy. Ary nga Jesosy rery, Jesosy moa zany efa superstar satria izy mihitsy no Andriamanitra koa. Azo antoka nefa nomeny le izy satria tongolombelona izy mba hanahafa an'izay rehetra mino azy an'izany toe-pananana an'izany. Daniela 3:5. Sadraka sy Mesaka sy Abednego nijorona dia ho atsipeny anaty laforo azy. Nafanainy Nebokadnezara ipito ny laforo satria niantehitra tamin'ny afo sy ny herin'ny afo Nebokadnezara. Fa izy telo mirahalahy niantehitra tamin'ny fanotronan'Andriamanitra sy ny présansany. Vao natsipony telo lahy napahitana nipetehitra amin'ny herin'ny afo fa présent ao anaty laforo ny mpifehy ny herin'ny afo. Noho izany ny apahitana tsy ianao no mijora za enjana be za sy te midanina ny onction ty resaka daladolo zany. Fa ny olona ivelany mitaratra tsy normal ny olo fa misy présence. Zay mitazana no apahitana fa tsy ianao no manolo tena hoe za manana an'izao na manana an'izao. Tsy sika maneho atsika fa Andriamanitra miseho amin'ny alalantsika tsy marety kavan'Andriamanitra. Alleluia. Nampahitana présence Nebokadnezara. Le olona fanefany dia zanak'Andriamanitra. Ohatray koa Daniela tao nitavaky ny liona. Misy présence tao. Tsy hitan'le taty ambony tazana tany ambany indray. Fa tao anatin'ny lavaka tao fotsiny. Fa nanehoana fa nisy zavatra mitranga tao. Rehefa natsipony tao aorian'i Daniela tsisy présence tonga dia niavaka. Kitanareo mampiavaka antsika tsy hoe tsika no ahy mihoatra noho ny olona rehetra. Aza mifikitra sy maneho fa voahositra be ianao fa manetretena mba ho asistena mihoatra ianao. Misy zavatra tsy azonareo le izy. Zay ny antony mahatonga antsika mandefitra. Zany ny antony mahatonga antsika resy lava eto an-tany. Manetry tena lava eto ambony tany. Mangina lava eto ambony tany. Satria tsy tia tany ity ny domaine tsika. Manana lanitra tsika hababona n'ity tany ity ho an'Andriamanitra. Amen. Noho izany tsy any amin'ny zavatra mirenti ivelany le izy fa amin'ny hery miafina ao anaty le izy. Amin'ny fanehoan-kery amin'ny tsy fijoroantsika mitovy amin'izao tontolo izao fa amin'ny fanekentsika anetry tena hitovy anehoana ny endrika Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao tahaka an'i Kristy. Teteny aho zany androany ho naninona ry zareo ka ny satria nitoko tamin'ny présence izy telo lahy. Sadraka, Mesaka sy Abednego. Za mahafantatra odi-tahotra ahafahanao mandresy ny fanoherana rehetra eo amin'ny fiainana. Natorany Sadraka sy Mesaka sy Abednego le izy fianteherana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho hery fiarovana ambony indrindra mihoatra noho ny hery hafa rehetra satria rehefa hotronony ianao ka eo Andriamanitra dia foana ny tahotra. Samuela voalohany 2:20. Samuela voalohany 2:20. Halleluia. Ny 2:20. Ary Saul natahotra ny Davida satria Jehovah nomba azy fa Saul kosa efa nielana. Reto mahatonga tahotra sy ovitra any amin'ny hafa eo amin'ny fiainanao ny fanatrehan'Andriamanitra. Saul mpanjaka, Davida 70 taona, mena volo kely. Fa Saul nangororo teo anatrehan'i Davida, tsy taona na zaza na lehibe na pouvoir le tsy hoe mpanjaka ndray dia ndray zazakely fa présence le izy. Rehefa eo aminao présence n'Andriamanitra dia mampatahotra ny faran'izay goavana mitoky amin'ny fahefana ianao sy ny hery. Mpanjaka matahotra zaza 70 taona satria niaraka tamin'i Davida Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fomban'Andriamanitra no ilainao. Tsy noho ianao fa noho izy.
ny devoly sy ny faratsiana rehetra angororo eo anoloanao satria no Jesosy Kristy avy any Nazareta. Inona kay ny tenin'Andriamanitra? Rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao ka mifankahita amin'ny présence, jereo ny Isaia 7:7. Isaia 7:7, ny 1 ka hatramin'ny 2. Fankehitrindry Jakobo. Tonoiny mihitsy amin'ny anarana maha Jakobo azy, zao nolazainy Jehovah izay nahary anao sady namorona anao, ry Israely eo. Nasiny indray ilay Israely. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao. Efa niantso ny anaranao. Ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao. Raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Atsara hatreto ny teny hoe izy ary Andriamanitra ko manino sy zavatra izao no mitranga. Fa izy mihitsy miteny raha nisy ny tsy maintsy lalovana aza matahotra fa miaraka aminao tsy maharety. Halleluja. Aza matahotra ho ny tompo, aoka ny fanatrehako no ilainao sy tokinao fa tsy ny zavatra hitany masonao. Jereo tsara fa raha hitanao fa eo dia aza matahotra. Tsy mampaninina na milanilana raha ny sambo kelinao. Fa raha mbola ao Jesosy namatory ambody sambo azy izy, tsy ho rendrika izany ianao mandrakizay. Ny olana dia atratranao raha tsy eo Andriamanitra. Fa raha ozy ianao hoe irery dia mety anafitra anao le rano. Ozy ianao hoe eo amin'ny fiainako Andriamanitra, na mamaky ny rano azy ianao dia ombanao Io no antoka tokana teny ilainao. Aza mandany andro mifantoka amin'ny sambo kely milanilana. Fa zao atao viazo antoka fotsiny fa mifankahita amin'Andriamanitra anaty sambo kely ianao. Fa raha vao eo ozy Andriamanitra, tsy ho dobo zany mihitsy ianao mandrakizay. Tsy andoranao zany, tsy hanafitra anao zany ny ony, ary tsy andoranao zany ny lelafo. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ka ny ilaitsika eo amin'ny fiainana, tsy hoe mahita mirakla, fa ny mahazo antoka fa eo Andriamanitra. Aza miazakazaka hitady mirakla, fa mitoera amin'ny fatokina fa eo Andriamanitra. Rehefa eo Andriamanitra, zavatra tsy angatana fa mitranga ho azy ny mirakla. Ohatran'ilay trangandroany maraina amin'ny fiainanareo rehetrarehetra. Amen. Amen. Anomenao izay tsy hainy fiaviana omena Andriamanitra. Mety matetika ny olona averiana no mahay an'izao. Mpanao lakana faran'izay mainy aviany miandro vazo. Mihoatra n'olo lakana ny vitan'Andriamanitra amin'ny fiainanao raha avy miandro vazo ianao. Noho izany aza miantehitra loatra amin'izay zavatra vitan'ny fiaviana omena. Fa ny présence dia afaka nomenao mihoatra noho izay. Ny fanatrehany lasa fanotronana. Rehefa mifankahita ianao amin'ny fomban'Andriamanitra ka renao ao anatin'ny fonao fa voarainao ny fiadanana. Sainy fampeteriny mpanjontsotra. Mpanjontsotra izy fa rehefa niombona tamin'io fanatrehany io lava be izy, nandritry ny 3 taona niaraka tamin'i Jesosy, dia nanjara mpitondra présence izy. Zareo fa nialoko le mpanarato lasa nianteheran'ny fanasitranana ny maro teny amoron-dalana. Satria nahoana lasa tsy aloko petera intsony fa aloko ny présence n'Andriamanitra. Ka ny présence rehefa tena miombona aminy ianao dia lasa iray aminy izay no mahatonga mifandraisana. Kristy teo ao anatinao mba hahafany mampiasa anao. Rehefa tanteraka ny fahafianoana eo amin'ny fiainanao, tsy ianao intsony velona fa izy ny velona ao anatinao. Midika fa ny fahavelomany tsy hahatonga anao ilaza mihitsy hoe izy ianao. Tsy izy ianao fa ianao ihany. Fa izy no afaka miseho amin'ny alalanao, aza vao izay mba tsy ho tratry ny fanany antikristy ianao. Ka ny devoly dia miady mafy hahatonga anao tsy sitraka présence. Io ny atahorany. Rehefa nandao ankaina ny présence mbola nanankarembe izy, tsy azo faritana amin'ny arena ny présence. Fosy izy Davida hoe aza manaisotra ny fanahinao amiko. Rehefa ny fanatrehany ny mahasari-piaro anao dia ijoro ianao. Dikan'izay ny fahasari-piaronao fanatrehany ny tonga anao voaro. Tsy ho lavo mifakapanasy no karazany zavatra maro eto ambonin'ny tany, fa ijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria sari-piaro amin'ny fanatrehany ianao. Fa raha vokatra sy ny zavatra ilainao avy amin'ny fotsiny, mahasari-piaro anao dia tsy azo antoka ny fijoronao satria ny fanananao ositra tsy tahiry ianao ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa mila présence ianao momba anao mba tonga anao voatahiry mandra-piaviny. Satria ny présence sady tomboka sy amantarina ianao amin'ny alalan'ny fanahiny no andrenesanao ny feon'ny trompetra amin'ny fotoana iverenany. Amen sa tsy amen. Ka itsika amin'izao andro faran'izao, zao ny vanim-potoana iombonantsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanotronany. Tapitra amin'ny fotoana amin'ny fanosorana sy ny fitototoana fitadiavana an'izany any amin'ny olona provoquer lava. Provoquer-tsika an'izao. Avy any aminao daholo. Tsy
mila provoquer nin'inona ianao mandeha amin'ny fomba tsotra manaiky hotarian'ny fanotrona fanatrehan'ny fotsiny ka hotroniny mihoatra lavitra ny provocation azonao atao mpinoana mitondran'Andriamanitra sy asiana amin'ny fiainanao fanekena hotroniny noho izany aza mitady excuse hitady pasteur manana ositra ngeza be any ivelany fa manana fiombonana amin'ny fanamasina amin'ny fanatrehan'ny fotsiny hotroniny tsara fa ny mihoatra tsy vitan'izaniza ny fanomezana avy any ambony lavitra noho ny azonao naiza naiza noho izany a tsy ositra ny tadiavintsika fa manjary mahasositra satria tsika tsy te hiova toetra fa tongavy eto amboarina rehefa vita le izy renao le teny mandreny le fanamboarana ianao dia ny zavatra mitranga voalohany ny fiovam-po ao anatinao atonga ny fankasitrahan'Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainanao ary rehefa ny olona ny akasitrahan'Andriamanitra naiza lena misokatra varavarana satria zay tsy hay ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra ao anaty ray segondra fakazara amintsitoa e dia maninona hoany ay mahay tenin'Andriamanitra da tsika teatanina maveo antopo manany ianao fahasarotam-piara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay ny Davida matahotra an'Andriamanitra ao izy zao fantatra misy an'Andriamanitra miaraka amiko dia zay fahasarotam-piara ao anatiko zay mahatonga tsy darabiko amin'ny vadin'ny Potifara tsy hanao zavatra tsy mety mihitsy ka hampalahelo an'Andriamanitra satria nahoana mpitondra fanatrehana za tsy onkosion fotsiny ny ananako ka hoe mistily lafa mivavaka dia miasa Andriamanitra non fa za ambony lavitra noho izay saro-piara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hanao zay mampalahelo azy satria miaraka amiko ny masina ary nanamasina izy tamin'ny nanolorany tenany teo amin'ny azo fijaliana mba nanako ny fanany masina ny toetra ato amiko manana ianao fahasarotam-piara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra misy fahitapity fandresena miavaka eo amin'izay olona akasitran'Andriamanitra ary Andriamanitra afaka hikasika fon'olona hisarika ny soa rehetra eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fanananao ny fanatrehany miangavy ianao a aza mionona fotsiny amin'ny fanomezana eo anatin'ny asa fanomponao fa mandrosoa hiaraka amin'ny fanatrehany mba hotroniny amin'ny alalan'ny fampiasanao ny fonao amen fampiasanao ny fonao mba ho isan'ny olona zay ho akasitran'Andriamanitra ka na ny hafandraharanao na amin'ny fiainam-piankonanao isy voninahitra sy fihavana tsy takatry ny sainao rehefa manaiky hotroniny ianao sy manaiky hitondra ny fanatrehany tsara mety tsy mahalala olona n'izanizy ianao halleloia fa tadidio tsara fa bâton sans racine ny connecté teo présence dia tonga nahavokatra tena tsisy faka ny teo amin'ny fanatrehana tsy tany etsaha fa tao an-trano oh lalalala na nitoerana ny tsy tokony hitoerana tsy tany etsaha fa taiza tao an-trano mandanany eo meko fafanareo masivo tsaramaso ao an-trano reny alaivo dia petro mikarô fa tsaramaso iny afaka roa taona ary mbola tsaramaso sy joro vavolombelona mba tsaramaso asoma tsara halleloia amin'ny fotoana izay ndraisanao azy satria nahoana tsy hainy amin'ny toerana tokony namafazana azy anatenanao fijinjana ny toerana nametranao azy teo ohatr'izay le izy zao zany ny azoko lazainy ao an-trano le izy ianao zany rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra foana tonga eo fanatrehan'Andriamanitra foana tsy possible ny tsy hamokatra ianao amen ny tena misy an'ilay fahavokarana tsy hainy amin'ilay raisonnement-nao hoe raha tsy manao zao manao zao mampalahelo anefany mahavariana fa rehefa fotoanan'Andriamanitra mpandeferina rehefa fotoana ny asa na fotoana ny zavatra tsy azo ampandeferina dia tsy ampandeferina miangavy aza mampandefitra amin'ny fanatrehana zany fa rehefa eo amin'ny fanatrehany ny anipahazanao ny rehetra mombanao à 100% ianao tena mampiasa ny fonao an'Andriamanitra rehefa eo foana misy ianao amigdala raha naniry tamin'ny tena maina teteny aminao tsisy nafantatra ny karazany io azo e fa mety nitapahana tany fotsiny dia nesorina fa tonga teo fanatrehan'Andriamanitra fantatra kaita azona amigdala tsy voatery ho fantatr'olona hoe izy ianao fa misy zavatra tsy afantaranao anao fa voaka an'Andriamanitra dia avy fanatrehany ianao alleluia misy zavatra be dia be misy arenao mbola tsy mivoaka fa fanatrehan'Andriamanitra ny amoaka an'ilay izy manolona tena foana eo fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mandolia isan'andro miresa amin'Andriamanitra fa raha azo tsy fantatra tany ara ny namoa ay ve namoaka volana migdala le izy tonga le izy hoe amigdala misy ny amigy endritsy inona fa daladala mihitsy mivoaka an'ilay amigy amen tena mampalasa dala ny fijery an'ilay izy
raha tsy mitandrina ianao zany mahita an'le vokatra dia hoe fa ino ty misy olona androam-baraira da inon'Andriamanitra aman tsy mampaninana tsy malala olona an'izaniza azy ianao fa raha tsisy faka le izy nefa namokatra tsy mifandray tamin'ny tany fa tratra amin'ny fanatrehana tena possible ny zavatra rehetra eto amin'ny fanatrehana. Halleloja. Ny fampianarana dia maneho tsy natao hamokatra ny vo na azo anankiray tsy mifandray amin'ny tany. Fa fanatrehan'Andriamanitra kosa dia misy fiavahana. Azo tsy mifandray tamin'ny tany lasa namokatra rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao tsy tena fa ianao mananantoka fa olon'Andriamanitra. Aza velo ho voatsaka ny lojika zany ny fahafahanao mivelatra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Miankina ianao amin'ny mpamboatra fa ny mpahary mananevitra heverina anao satria hitondra loza fahafiadanana. Hitondra ny soa sy ny tsara ho fiainanao ny présence. Hodingan'Andriamanitra le fomba mahazatra anao reny. Fa rehefa eo amin'ny fanatrehany raha eo no safidinao hatrany tena mety ny fanoloran-tenanao tsy tonga eto ianao iany teny mahafinaritra fa piasa ny fonao an'Andriamanitra anokatra anao Andriamanitra fahafahana misitraka ny mahaeo azy zany hoe hafa mihitsy ny mahaeo azy. Zay no mahatonga antsika rehefa mivavaka ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sokafo mason'ny foko Andriamanitra hifankahita aminao. Aza vela tonga eto miaraka mivesatra dia sanatria ny sofoko padenina be tsy zavatra raiky tsony. Aoka ny teninao no tonga zava-misy eo amin'ny fiainako meo fahafahan'Andriamanitra mba ahafahako mifankahita amin'ny fanomeza amin'ny fanatrehanao. Amen. Zany zao karazam-bavaka tokony ho atao. Indao manareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Aza fatra mpitady fanapahana, aza fatra mpitady voninahitra. Amin'Andriamanitra tsy voie démocratique fa izy mandoka tena sy manao propagandy ny atonga anao hoe ho voafidy ho mpiangonana na ho voafidy amin'ny asa fanompona anankiray na ndraikitra anankiray tsy mifahy tsy propaganda le izy. Josefa tsy nanao propaganda any amin'ny Potifara hoe ody so dolo ny zavatra haiko ina dolo za tia ny CV-ko tsy nanatra CV tany izy fa nijereny zareo ny zavatra ataony tena manao amin'ny fo izy. Ny andevo rehetra tao amin'ny tranon'ny Potifara manao zavatra miketrona dolo ny tareny manao zara fa vita raha tsy domina tsy mahavita ninninina fa izy andevo hafakely nandevozina tao ihany izy fa zavatra ataony ataony ampitiavana miavaka be misy tonga dia klasy be zavatra omeny tonga dia nanana tonga dia taitra mpanapaka. Ozy izy farao hoe ozy izy Potifara hoe tsy tokony hoeto miplasin'le zalahy ty fa nazara mbola dondrona noho izy. Tonga dia Potifara fa nahoana nanaovanao an'ity tonga dia azava izy zao. Ozy izy ny lehibe. Avianao miakatra ty an-trano miakatra lapa dia zao manomboka androany ianao mpanapaka hitako dolo ny kalitaon'ny zavatra ataonao fa ianao tsy mpanompo be adala fa ianao tena mpanompo eo amin'le kalita tena mifantoka amin'ny zavatra ataonao ary ny zavatra ataonao tsara lavitra noho izany misandratra ianao. Izy tsy nitady fanapahana tsy nitady aviny le izy. Izy tsy nitady voninahitra tsy nitady vola tsy nitady harena. Ny ahafantarana ny olo mifanotronana tsy miezaka mampiasa ny fony hitoky amin'ny zavatra azony afaky no azony ohatrany hoe inona ny azoko amin'io. Eto Andriamanitra vavolombelona ary alitary ty toeran'ity. Za rehefa manao zavatra ny ao anatin'ny foko dia rehefa mireusir izy dia faly be na tsy azahoako ninninina azy. Fantatro fotsiny izy dia tanana kely nataoko tao fa mety tsara le izy dia ravoravo be fanako tsy any amin'le zavatra ho azoko mihitsiny fa ny zavatra mahavariana ataoko fofotsiny le izy dia Andriamanitra mampahita fity aho ambadika le izy. Tsy nitaky ninninina ny motivationko tsy any amin'ny zavatra gagneko esoro motivation dia hitanao fitrifana be fanotronana. Motivation ao anatin'ny zavatra hoe inona no azoko. Tena mitsotra aminao tsy ahita tsy sitraka taonina zany ianao fa kapoka. Kapoka koa mbola misy trucage le vodiny rehefa aveo. Telo sosina le izy jerena avy aty ambany anana tsy hita tsony fa kay le vodina kapoka iny efa latsaka ny zareo manomino an'le tampo dia ianao zany raha mijeritra zao ay kosa tena feno. Nefa le zany efa misy an'le lohana kapoka be dia be efa maro be ny nalaina tany ho ana kapoka anankiray zany hoe ampo anareo fa sao fa ho lohany tokoa ny ao anatiny fa tsy rambony. Zavatra hatran'izany tsy hita mihitsy le izy fa tsy marina le kapoka. Ditanareo na mifatra kapoka aza angalarinao raha kristianina ianao ka mivarotra nefa mbola zany ny zavatra ataonao beba ianao androany
fa zay mahatonga anao tsy afaka kapoaka mihitsy, tsy délivrer mihitsy le kapoaka. Amen. Halleluja. Matokisa mikely mba tonga anao mpanapaka ny lehibe. Problème eto amintsika iny tsy fandrosoana efa toe-tsaina tsy miova. Nefa io azo ovaina. Jereo Joseph nataon'le izy nefa rana ny dia teo farao amin'izay. Ahoana zao le izy midika zany nofonao zany rety mila manendry olona anankiray fotsiny mpanjaka dia sao zay ataonao any tsy nietreritra mihitsy izy hoe za mahavita an'izany. Tao izy mpanjaka mijery miodikodina ohatran'izao izy. Koa hita olona halleluja, koa hita olona hafa azy indray tsony moa. Enao nampahitan'Andriamanitra an'izany Joseph, manomboka androany ny anaranao safinaty panea, manomboka androany poulet pané no hoaninao. Halleluja. Ny antony satria mety amiko ianao zao raha tetafity amin'Andriamanitra azafatra panery ampinona mijoro be fa be onction, ilain'Andriamanitra fa tsara position, etikety, badge, inona koa moa le karazan-javatra be dia be reny tsy reny. Atao fotsiny zay atonga ny mason'Andriamanitra ho voasarika any aminao. Ny akoatr'izay za mbola tsy nahita ninina. Fa raha vao Andriamanitra ny lovy aminao, aoko tsika hitsangana marana amin'ny fotoana. Hoy izy Andriamanitra ho hitanareo rakatsahanareo. Amin'inona? Amin'ny fonareo manontolo. Ny zanak'Andriamanitra isany ampahitao ny fona misokatra Andriamanitra androany. Azo manao le vavaka mahazatra reny androany maraina. Vavaka anankiray angatahana. Tompo tsy tonga eto mba hovahana olana. Sotranao tamin'ireny olana be dia be reny. Satria raha tsy nisy an'ireny tsy afaka nisokatra ny foko. Mifankahita amin'ny fitiavanao. Mifankahita amin'ny fahamarinanao. Sokafo ny fonao androany maraina. Tonga eto Andriamanitra miaraka amin'ny ato anatoko ray manontolo, ny ato fanahiko ray manontolo. Vonina Andriamanitra, tena vonina ny ombina aminao, tena mifanahiko rehetra. Mba isan'ny olona mpitodika anao satria tsy ilay nomena fanomezana sarobidy fotsiny, fanomena fanomezana mihoatra anao ny sarobidy. Mifanahinao anao ato anatiko. Jesosy Kristy Tompo, noho ny amfandraisako anao dia tonga ato anatiko ny fanahinao. Mananantoka fiainana be dia be miaraka aminao. Tsy ilay karazan'olona matoa nomena amin'ny fanamasina hoe ho mpanampy dia misy zavatra tsy vita fa ilana ny fanampiana. Ary ny fanampiany voalohany tsy nandrotsaka, tsy tonga dia ny fiasan'ny fanahy ahafahako manao fahagagana amin'ny onction izay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Fa indrindra ny fiovantoetra fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hampahazo aina an'Andriamanitra. Satria tamin'ny voalohany vao niditra tato anatiko ny fanahin'Andriamanitra dia ny fitiavan'Andriamanitra ny netiny fa tsy fampahiratana ny mason'ny jamba akory na fampandrenesana ny sofiny marenina. Misaotra Tompo fa ny fisinjany fanahy zany dia manovany ao anatinay, anampy anay hiala amin'izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Sokafo ny vavanao androany. Misy autorité eo am-bavanao zay fantatro fa toetra na karazan-javatra tsy mampahazo aina amin'ny fanamasina. Délivreo vatanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ireo karazan-javatra tsy mampahazo aina amin'ny fanamasina, tsy mampahazo toerana ny fanahy hiasa atao anatiko malalako. Ireo tsy manome endrika ny vokatry ny fanahy, ravana sy potena sy anaketsy anapahifana amin'ny anaran'i Jesosy. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Oka yesitra tsy eo amin'ny nofo izay miazona ny nofo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ako maivana hoentin'ny fanahy sy ny fitariana na fisaina na fahendrena ho tonga olona mety amin'Andriamanitra, mitondra fanotronana marina, tsy mpienteny fotsiny fa mpakatosym-panatanteraka zavatra lazain'Andriamanitra. Ny fiadananao Andriamanitra atao anatiko. Atsoky ny fiadanan'Andriamanitra hanapaka ao anatinao. Atsoky ny fiadanan'i Jesosy hitoetra sy hanapaka atao anatiko.
Hotrony azy Jesosy eo. Hifankahita aminao mba hiteny koa tsy rery aho fa zay miaraka amiko dia eto amiko mandrakariva. Ary matetika ny olona rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy mitady olona fa mandeha tendrombohitra mitady an'Andriamanitra, mandeha amin'ny hevitra fitokarana mitady an'Andriamanitra satria mahalala fa tsy irery izy fa misy Andriamanitra. Ny olon'Andriamanitra dia olona fitokanana miaraka amin'Andriamanitra. Saotra tompo ny fiainam-bavaka manomboka maro toerana no mizanakao tsirairay avy. Ny amin'ny voninahitra manomboka miseho amin'ny fiainana tsirairay avy. Manjaka eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka heronareo. Mamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka midra fo aminareo. Ananitra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana. Amen. Andao tsika anao fanatitra ho an'ny tompo mpipetrahana. Halleluja. Ny fotoanantsika rapitso larbe dia fotoam-panambinana sy fitahim-panahy iarahana amin'ny pasteur Jora Beatsy. Andao tsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Ary ny fotoanany zoma hariva etsy amin'ny trampokony lalankely eny amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 9 ora hariva. Ny sabotsy maraina kosa amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny trampokon'olona lalankely. Azadino fa amin'ny lakamisy atoandro dia isy fotoana manokana ho ana batisa eny Nalamahitsy. Misy fotoana zany hifahitantsika ny toerana Nalamahitsy raha misy olona hoe resy lahatra dia aiza fotoana iangana pasteur? Ho amin'izay fisoratana anarana zany dia afaka misoratra anarana amin'ny pasteur Sandratra. Soratra anarana zao zany satria lakamisy ilay izy raha tianao ny iroso amin'ny batisa asitrika dia lakamisy zao atoandro tonga dia misy. Amen. Eny Nalamahitsy ny fotoanantsika. Dia mifanomanana moa zany efa inoko hoe io ny afara eo tonga dia any amin'ny zareo tsy inona ilay toerana hatramin'izay. Halleluja. Any amin'ny pasteur Tatafara sy ny afara any Nalamahitsy misy an'ilay toerana dia amboarina ny soratana ny anarana dia makany fotsiny tsika. Misy 30 minutes eo na 40 minutes fampifanana kely fotsiny avant l'izy dia tonga dia miditra anaty rano manatanteraka an'izay fandrosoana ao anatin'ny batisa izay. Tsy miandrela mantsy mibatisa fa vao tonga Filipo nitory tao anatin'ny tanape tsy mila hoe fampifanana kely ray volana ho amin'ny batisa manokana non. Fandresendaritra fahafantarana ny lanjan'ny famonjena fotsiny vita 40 minutes zany resy lahatra ianao mandray an'i Jesosy aroso. Indro misy rano jusqu'à ahoana moa manakana tsy atao batisa. Batisa tsy rano manantona anao fa ianao manantona rano. Zay ny azan'ny apôstôly aloha mbola hitako hatreto. Ianao manantona rano fa tsy rano manantona anao any an-trano. Ny azo nalefa tany an-trano mamololona fa ny rano tsy mbola hitako hoe nentina tao zany ka hoe nanaovana batisa. Raha ny rano tonga any an-trano mandro ianao zany. Fa raha anao tonga any amin'ny rano mandeha atao batisa ianao zany tsy maharety ao an'Andriamanitra. Amen. Noho zany azadiny fa ny batisa dia mari-panehoana fijoroana ao anaty fiombonana mazanak'Andriamanitra anao. Raha resy lahatra ianao pasteur Sandratra etsy afaka misoratra. Le batisa amin'ny atoandro amin'ny ray eo no atao amin'ny ray atoandro. Amin'ny ray atoandro zany zany hoe somary atoandro le izy amin'ny 10 amin'ny ray eo zany. Zay ny anaovana le batisa. Dia raha vonintsika ao anatin'ilay izy dia makeny fotsiny dia eo tonga dia atao sur place daholo. Zay navanavatsika rehetrarehetra zay mangetaheta rehetra ny atao hoeto eny fa hovitainy indray mandeha daholo eo amin'io lakamisy io. Surprise mahafinaritra be nefa firosoana ho amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen. Hotahiny tompo isika mianakavy. Vonina ve nareo? Nitsangana ry zara fitiavana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Teneny masony jero tsara masony akaiky dia teneny izao hoe reny sujet de prière reny na ny amin'ny assistance divine hoe na ny amin'ny hvkl miara-manompo ny amin'ireo roitsika hoe dia aoka ianao hivavaka marina isaky ny hariva vondrona ny fianakaviana kely hoe dia atao sujet de prière reny hoe tandremo hoe fa ataovy ampitiavana le izy fa malin'Andriamanitra anao le izy. Misy olona zao tao anatin'ireny cancer nahazo anazy vita mivavaka hariva maraina maina le fery. Tsisy resaka hoe tompo vavaka mba tena ataovy maina ty resaka ty. Fa vita mivavaka fotsiny vavaka reny fimbonany reny ny atao Andriamanitra mikasika ho azy. Ka ato ato zany ny toetranao ny miova dia ny aretina ny voatoatoana. Asa. Raha tsy hitako nareo